Morongatra ny fitrandrahana andramena tsy ara-dalàna ny amin'ny faritra Nalanjorofo araka ny tatitra izay noentiny lehibe ny faritra Andriamatoa Saina Michel araka izany ary dia mitakiny tokony ametrahana minisitra eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ity lehibe ny faritra Nalanjorofo ity. Ny zava-misy aloha zany amin'izao fotoana zao dia vao maika mirongotro ny resaka trafic illicite na bois de rose zany agnatin'ny région Nalanjorofo. Dia gagagaga ihany moa zany zahay satria tamin'ny fotoana andro ny nandreandraikitra zany ny comité régional de décompte zay taritoko dia niteny moa ny ministre ny forêt et environnement par intérim tamin'izay fotoana zay fa hoe tsy mety le fandraisana andraikitra nataonay zany ka dia tataorina moa zany dia miandry instruction matatro moa zany zay zany hoe andray andraikitra satria miteny izy fa di hoe tsy mety zany le nataonay alors que hoe ny fandraisanay andraikitra zay mihitsy nomba anisany mba nampijanonjanony kely ary mba matatatro zany le olona zany tamin'io resaka trafic illicite. Fa amin'izao fotoana zao dia manao antsoavo amin'ny ministre ny forêt et environnement par intérim fa dia tegna mirongotra izy io ary depuis na ministre azy par intérim zany no tegna mahabetsaka le resaka trafic illicite ka gaga zany zahay amin'izao fotoana zao fa dia asa noho ny hoe tsy araka olona anankiroa ngambany olona anankiray anao asa isahagna asana olona asa anankiroa ke ohatran'izay tokony anendry ministre ny forêt et environnement ihany zany satria tegna mirongotro dia mirongotro zany le trafic illicite ary aseo rythme la tegna agnisan'ny mampalahelo zany le ariagnany malagasy zay baranahagna sy ny aretrehitra zany amin'izao fotoana zao.